izara ny tenin'Andriamanitra isika ankehitriny teny izay nampitondra ny tompo dao raisitsika ary ny teny ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 5. Lioka toko 5 raisitsika ny andininy 420 ka hatramin'ny 420. Lioka toko 5 420 ka hatramin'ny 420. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysy. Izao milaza aminao, mitsangana dia betao ny fandrianao ary modia ny tranonao. Ary tamin'izany dia nitsangana teo anatrehan'olona izy ka nabetany fiandriany dia lasa nody sady nankalaza n'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza n'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Amen. Io ny teny aingantsika fampizarantsika eto androany. Dao ary irosy isika ao anatin'izany. Dao aloha tsika hiverina kely any amin'ny fiandohan'ny resaka, fiandohan'ny fiainantsika olombelona mihitsy. Mety efa hainao fa maverintsika izy amin'izay mba ho azonao tsara ny teny sy ny hafatra androany. Raha lasa ranabavy tamin'ny fotoana nanotany Adama sy Eva, dia hoy Jehova hoe milohan'ny nanotany zareo aloha dia hoe raha mihinana ny voankazo eo ampovoan'ny saha eo nareo dia ho faty tokoa. Dia nohaniny zareo ilay izy dia fahitantsika tsy maty izy ireo, fa ny tena marina maty izy ireo satria nanina niala tao anatin'izy ireo ilay fanahin'Andriamanitra, dia tsy misy fanahin'Andriamanitra izy ireo. Dia avy eo ilay vatana, ity vatantenantsika ity dia lasa mety lo, lasa mety marary. Izay mahatonga antsika rehefa mandeha fotoana dia miantitra dia maty ny farany. Izay ilay vatana, fanahy ny ala, ny vatana mety lo. Dia ny amina ilay momba ny tenantsika, ilay fieritreretantsika rehetrarehetra ny personnalité antsika amin'izay, iny ihany koa dia simba rahateo noho ny finanana an'ilay izy dia lasa manina, lasa zavatra ratsy foana ny anatin'ny saintsika. Mihodina anaty fahotana foana io fieritreretantsika olombelona io. Izany hoe izay ilay fahafatesana tian'Andriamanitra tenenina hoe ho faty ianareo raha mihinana an'io satria raito dia miala ao aminareo ny fanahiko Jehova zany, miala tao amin'Andriamanitra, miala tato anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Ny vatantenantsika lasa mety maty, ny fieritreretantsika rehetrarehetra dia fahotana daholo ny hafarany. Mety manana eritreritra tsara isika indraindray, mety manetreritra dia hanao zavatra tsara amin'olona na hanao tsara fanahy, fa ny fiafarany dia faharatsiana foana satria ny amintsika, ny momba ny tenantsika dia tsy maharitra ela ny hanao ny tsara izany, fa rehefa ela ny ela dia reraka ihany izy dia tsy mahavita indray dia mamotitra. Dia lasa mpanota amin'izay ny anarantsika olombelona izay taranaka Adama sy Eva rehetra tamin'ny fotoana nanotany izy ireo, dia mandovan'izany daholo isika rehetrarehetra, tsy misy marina na dia iray ary, satria izay ny zavatra nahazo antsika. Mety lo ny vatana, ny ala ny fanahin'Andriamanitra, dia ny amintsika, ny momba ny tenantsika rehetra dia mihodina any amin'ny faharatsiana daholo. Dia inona zavatra nisy amin'izay rehefa nandeha ny fotoana dia Andriamanitra efa nalala fa mila vonjena isika satria tsy mavonjy tena, satria tsisy fanahin'Andriamanitra afaka manampy antsika ary ny fahotana dia mila fafana aloha. Dia nandefa an'i Jesosy amin'izay Andriamanitra. Rehefa nandefa an'i Jesosy izy hanadio an'izany fahotantsika izany, hamerina n'ilay fanahin'Andriamanitra ao anatintsika. Dia rehefa nataon'i Jesosy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana io, dia rehefa vita ny asany dia nakasika ny fonao hoe maty ho anao izy, dia tafaverina ao anatinao ilay fanahin'Andriamanitra, tafaverina ao anatinao. Fa reto anankiroa reto mbola tsy sitrana, reto anankiroa reto mbola tsy amin'izao fotoana izao ny asitranan''ireo, fa ilay fanahin'Andriamanitra aloha no tafiditra satria ny zava-dehibe, satria izay manana ny fanahin'ny zanaka ihany no afaka andovan'ny lanitra. Izay ny fitiavan'Andriamanitra, tsy ny amme anao mba ampatonga anao aharitra ela eo amin'izao tontolo izao hoe omenanao amin'izay ilay vatana tsy mety lo zany. Tsy izay mamaika an'Andriamanitra fa izay ahafahanao andovan'ny lanitra. Dia nomeny amin'izay Jesosy anadio fahotantsika dia nahazo an'ilay fanahy isika. Reto roa ireto mbola mety lo ary ny fieritreretantsika raha teo dia mbola ratsy
ratsy hatrany mihitsy io. Za te tenanao aza mezaka ianao ny hanao ny tsara zany fa tsy mety io. Raha mety io dia tsy nila noentina tety Jesosy fa vitanao zany le izy. Fa tsy mety io. Azonao ohatra eo? Dia ito isika ao anatin'ilay izy. Zavatra hozaraiko aminao androany dia ity hoe ity nofontsika tsy mety manao tsara ity, le fihevitry ny nofo, le esprit de la chair zany, ity io resan'Andriamanitra voan'ny paralysisy io. Azonao? Tsy afaka manao na inona zany olona malemy zany. Satria na miezaka ny hanao tsara ary izy, dia tsy afaka hanao na inona mihitsy izy fa mila batain'le fandriana foana izy satria marary, satria malemy, dia rehefa tsy afaka manao na inona ity fieritreretantsika ity, dia batain'ilay fandriana, izay raisintsika androany hoe ilay fandriana dia iny ilay fahotantsika. Milomano ao anaty fahotana foana isika olombelona. Batain'ilay fandriana, milomano ao anatin'io zavatra ratsy rehetra le saintsika zany, le tsika tsy afa-manoatra zany le hoe paralysy fa le fandriana mitondra iny le fahotana satria milomano eo ambony fandriana foana ianao. Rehefa marary ianao, rehefa misy olona anankiray marary dia mifaniriana, tena za mba te hitsangana kely indray aloha fa tena mitsotra eto ambony fandriana eto foana, le fandriana no tsy tiany. Satria izy eo foana, lamosina manomboka me marary satria eo ambony fandriana foana, le fandriana ny zavatra ratsy. Satria tsy afaka eo izy. Ny olona marary io fandriana io tia ny elana voalohany indrindra rehefa marary izy. Satria eto foana sady tsy afaka mandehandeza, lanin'ny fandriana eto, reraka eto, aterina eto amiko ny sakafo. Dia io fandriana io le fahotantsika. Io le fahotana mangejantsika isan'andro. Fa rehefa tonga Jesosy, dia inona nataon'i Jesosy? Laza izy hoe mitsangana ianao izy dia batao le fandriana. Betao izy fa hafahafa le teny malagasy eto amin'ity soratra ity fa fahazahoantsika azy dia hoe batao. Dia izay le tenin'Andriamanitra hoe batao ny fandrianao. Inona ny dikan'izany? Efa nomena hery amin'izay isika ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia efa tsy paralysy intsony isika fa efa manana hery dia lasa zakany amin'izay le fandriana, zakantsika amin'izay le fahotana. Zany hoe maninona? Afaka resinao amin'izay ny fahotana mahazo anao eo. Rehefa nandray ny fitiavan'i Kristy ianao dia nomena hery ianao. Dia zakanao amin'izay io. Marobe amintsika mantsiny hoe za tsy mety afaka amin'ity zavatra ity mihitsy raha nandray ny fitiavan'i Kristy ianao. Efa nomena hery ianao hibatanao ny fandriana io. Efa nomena hery ianao ahafahanao mitsangana. Dia batao izy ilay izy dia ndana mandeha mody any an-tranonao. Ianao indray lasa mibata an'ilay fandriana. Taloha ianao mibatain'ny fandriana, taloha ianao hoentin'ilay fahotana foana amin'ny fiainanao, fa zao ianao no mibatan'io, ianao no maîtrise an'io. Za tsy bokejain'ny fahotana zany intsony. Satria za efa nomen'Andriamanitra hery. Satria za efa zanak'Andriamanitra amin'izay. Efa nomena le fanamahery. Dia manjary manana hery hibata ny fandriana io amin'izay. Manana hery hanohatra ny fahotana io amin'izay. Zany no fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy isika no ezahana ho manana fahendrena le amantsika ny resaka toy zany. Tsy iny no tian'Andriamanitra. Iova. Araka lazaiko anao teo raha mavita amin'io dia tsy nila nankety Jesosy. Fa nomena anareo ny hery, azo hery anareo amin'ny ilatsan'ny fanahy aminareo. Misy fanahin'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Nomena antsika maimaim-poana zany, ahafahantsika mandova lanitra. Fa ao anatin'izay ihany koa, ahafahantsika andresy amin'izay zao fiainana zao. Ny zavatra misy dia ny fanaon'ny olona sy ny hoentin'ny karazam-pivavahana sasany na tsy fivavahana ary dia miezaka manome fahendrena ho an'ity tena ity hoe amba manao ny marina, amba manao ny mety, dia mandeha ny fampianarana malagasy ohatra na ny fahendreny malagasy na ny eny vazaha efa ela moa fa efa zao izy manomboka mirongatra eto amintsika efa haitsika le développement personnel sy ny tariny ireny. Dia misy mampiditra izy ao anaty fivavahana hoe ny fanahy dia avy amin'Andriamanitra fa amin'ny fitondrantenanao dia mila asianan'ireny développement personnel ireny satria iny amin'izay le amanao dia iny mila karakarainao iny mba hanao ny mety izy. Dia reto ny anarany manaovy ianao an'izao. Zany zavatra zany raha lasa ranavavy dia miverina mitandrina lalàna ihany zany. Efa afaka tamin'ny lalàna ianao niditra ao ambanin'ny fahasoavana amin'izay dia avy ianao hiverinao amin'ny lalàna indray. Satria lasa disiplinina ao an'ny tenanao ilay zavatra ataonao. Za manao an'izao, za mila manao an'izao zany amin'izay mba mahafinaritra ny olona fijerevana anao hoe za zanak'Andriamanitra. Ny olona mpivavaka tokony mba ohatr'izao ny toetran'izany. Dia reto misy karazana toetra mila ohatran'izao ianao ao amin'ilay fampianaran'izao tontolo izao zany, mba mahay malala fomba. Nareo mpivavaka mantsy ohatrany hoe mino be an'izany
zany tenen'Andriamanitra zany hoe aza miay ny ianareo rapitra zany fa mba mila manam-pahendrena, mba mila miasa e, mba mila mianatra. Marina zay zavatra zay, marina zany zavatra zany, fa tsy zany akory no andeha afaty anao isan'andro, fa Andriamanitra manome anao maimai-poana foana ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany. Ianao fotsiny mila tonga saina ilaiko zany a, fa tsy zany indray lasa andro toko-piainako eo amin'izao tontolo izao. Fa noho ny olona mantsy dia izany, efa azo famonjena, tsy ho tsaraina intsony miaina ambany fahasoavana isan'andro, dia aleo hiandry ny fiavian'i Kristy sisa zany, fa ndao tsika ezaka ny anao ny tsara amin'izay a, dia tia momba ny tenantsika le amale lazaiko anao teo hoe tsy mety tsara io amin'izay ny ezahana anao no mety. Fa ndao ny milaza aminao rehefa nomena anao le fanahy, rehefa voatarihan'ny fanahy ianao dia mivoaka ho azy ny toe-po araka an'Andriamanitra. Zao tontolo izao tia hampianatra anao an'le momba ny tena no amboarina, fa Andriamanitra efa malala ary milaza amintsika ankehitriny hoe tsy mety marina io, fa aoka ianao ho tarihan'ny fanahy dia mivoaka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Aoka ianao tsy voasarika izany fampianarana hoentin'olona izany hoe dia mila manao an'izao nareo, zao rehetrarehetra zao. Fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, voaka ho azy ny zavatra rehetra ao amin'ny tompo. Voaka ho azy mivokatra io fanahy io, izay fahendrena tena araka an'Andriamanitra, satria tsika nge mametraka fahendrena eo amin'izao tontolo izao e. Hoe zao ny atao hoe fahendrena, fa fahendrentsika olombelona nge fahadalana amin'Andriamanitra e. Dia inona ary zany ny tena marina e? Tsy haintsika intsony hoe inona zany tena marina, fa fahadalana amin'Andriamanitra hono tsy haintsika marina nge zany. Fa ny ahafahanao mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra sy mandeha amin'ny lalana izay heveran'Andriamanitra antsika, dia ianao tarihan'ny fanahy. Amen. Manekenao tarihan'io fanahy io a, rehefa nomenanao le hery hibata an'ilay fandriana, hibata an'ilay fahotana, efa manana hery ianao mba tsy hogejain'ny fahotana ianao. Maro be amintsika, tsika olombelona, arak'izay hoe voageja dia entina ambavaka. Eto ambavaka fa zao no mahazo anahy. Raha lasy-ranabavy, nomena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Lazainy ity olona ity hoe mitsangana ka betao fandrinanao ary modia ny trano. Tsy izy rery nahazo an'izany teny zany, fa ny zanak'Andriamanitra rehetra, izay nahavoarainy fitiavan'i Kristy rehetra, dia manana an'izany hery zany hoe mitsangana amin'izay, resinao amin'izay ny zavatra rehetrarehetra, resinao ny fahotana, izay zavatra mangejanao rehetrarehetra. Ary misy lafiny anankiray a, tsy fahotana ihany no mangeja, fa misy tarazo na misy tahotra nahazo anao efa taloha, fa hatramin'izao ilay izy mbola ao aminao, hatramin'izao ilay izy mbola ao amintsika. Ohatra misy amintsika ohatra anankiray, mety misy amintsika lasa mivavaka fiangonana zandrony ohatra, dia tsy samy laza ny fianakaviana mihitsy, fa matahotra fa enjehan'ireo, ka tsika nge tsy maintsy ho enjehana raha te hanaraka ny Kristy e. Fa aoka ianao hijoro amin'izay, satria efa nomena hery, matoa ianao nomen'Andriamanitra an'izay fanan'Andriamanitra izay, matoa ianao natsony misy ilaivany anao, fa raha mijanona eo amin'ny toerana maha-confortable anao ihany sao dia miady, sady tsy manana hery mihitsy ahako amalinan'izy ireo, fa matahotra an'izy ireo a, teny ianao afatavela eo ianao, tsy tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tonga amin'ilay niantsony anao, satria izay ny antony, nomenantsika ny hery hibatantsika ilay fahotana, dia ny faran'io fandriana io mantsy mino fanariana io, satria io souvenir ratsy tamin'ny fiainana ty foana mibatana hatramin'izay, miteny anao fa nanamboatra fandriana hafa izy atoriany rehefa amin'ny alina, fa tsy hoe iny ihany dia ty ihany ny atoriako mba ho souvenir hoe teto taloha, fa miteny anao fanariana iny. Ary ianao ihany koa raha manana hery anary an'iny fahotana izay mety eo aminao, misy eo aminao iny a, dia ario amin'izay. Izay zavatra rehetrarehetra mangejanao izy, ianao hoe za tsy mety tafiala amin'ity olona ray ity mihitsy, tsy samy ala amin'ity olona ray ity mihitsy ahako, fa matahotra anazy a, ampitahoriny a, efa omena hery ianao raha lasy-ranabavy. Za te hiaraka amin'ity olona ity, very ny fiainana, efa fantatrao fa tsy mety ny fiarahanareo. Tsy haiko hoe ho aniza ny teny zany a, mety tsy amintsika eto akory zany fa milaza fotsiny a, tsy mety aminao ny fiarahanareo, ianao efa mahafantatra an'izany zavatra izany. Fotsy ianao hoe eto ambavaka fa za tsy hitako izay atao, matahotra anazy, very nge zay, sahirana be zay raha vao miala aminazy, fenao maheno hoe tsy izy ny tokony hiaraka aminao, betao ny fandrinanao izy Jesosy, batao manana amin'izay ianao hery ankehitriny, anohatra ny zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra intsony amin'ny fiainanao, satria ianao nomena hery, manana alahelo amin'olona ianao, avelao amin'izay zany ho any, fa efa manana hery ianao ankehitriny, anarianao an'izany hery zany alahelo zany. Misy amintsika mantsy mbola mamanaina anao anazy zao taloha, dia hatramin'izao eny ao amin'i Jesosy za vao velahelo ka fa ilay natao mamanay tsy mety. Androany aho milaza aminao, raha ianao nahavoarainy fitiavan'i Kristy, batao amin'izay izany fahotana izany, dia arivo
Ario any zany. Aoka tsy ho zany toeponao ankehitriny raha manana fitiavan'i Kristy ianao. Raha efa voarainao fitiavan'i Kristy, ao amin'i Jesosy tsy zavatra mavesatra zany intsony. Rehefa navoray fitiavan'i Kristy tsika, dia misy apahany toetrantsika ny ala. Misy apahany zavatra natahorantsika ny ala, fa misy apahany mbola ao, fa androany zany elanao amin'izay. Amen. Androany zany iova amin'izay ianao ankehitriny, rehefa narehan'izany ten'Andriamanitra zany hoe batao amin'izay zany dia ario dia ndana mandeha ozy izy. Batao fandrianao izy izy, dia ndana mandeha mody. Tsy batain'ilay fandriana intsony ity marary ity. Tsy batain'izay zavatra niainanao taloha intsony ianao, inona ny tenen'olona mikasika anao, ianao vendrana, ianao tsy tafavoaka tamin'ny fianarana. Nareo ohatran'izao efa taloha zany manana hery ianao andresena an'izany, tenen'olombelona aminao zany. Ary ao amin'i Jesosy tsy hisy vendrana sy tsy vendrana zany intsony. Satria ilay fanahy nomenantsika no jereny, fa tsy ny havendranantsika fa raha iny dia efa very foantsika moa zany. Fa misaotra ny tompontsika fa ilay fanahy no hijerevany antsika. Hoe iza manana fanahin'i Kristy, dia iny no marika anankiray ahafahantsika andova lanitra. Za raha lasa ranabavy tena hiteny anao ankehitriny hoe ao amin'i Jesosy tsy misy vesatra izany intsony. Ianao afaka amin'izay manomboka androany. Tsy misy zavatra tokony ho atahoranao zany intsony rehefa renao. Raha mbola tsy renao fitiavan'i Kristy dia raiso aloha zany. Raha mbola tsy navoray fitiavan'i Kristy ianao dia mbola tsy ho anao aloha zany teny zany. Fa raiso aloha ilay fitiavany, raiso aloha ilay izy namafa ny fahotanao rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa avy eo voarainao ny herin'i Kristy, voarainao ny fanahin'Andriamanitra, izay ao aminao ahafahanao mandresy ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ity momba ny tenantsika ity no lasa tsara. Raha misy zavatra tsara hitanao aty amiko, Jesosy zany hitanao zany fa tsy za. Fanahin'i Kristy zany mivoaka hitanao zany. Iny tsara fanahy be tsy za zany. Mety mahafinaritra ny fiarahamonina hitanareo ohatr'izao, ohatra na tsy fantako na mety hoe mahasosotrako iny, mety iny tena za iny. Fa za tena teteno raha misy zavatra io zany hoe na tsy zary fa olafa, teteny aminao hoe Kristy zany tsara izany. Ary aoka tsy amin'ny ampahan-javatra ianao no milaza hoe tena ato tena mahery ao amin'i Jesosy zavatra nahazo ao nataloha zany. Na voaray ny fitiavan'i Kristy dia le mandroaka demonia tena sahako, fa le ametra tanana amin'ny marary za tsy sa. Ohatrany hoe tsy haiko hoe manino, ohatrany moa mahasamihafa an'izany, ohatran'ilay ato ary mampatahotra kokoa atao amin'ilay resaka hoe raha misy voany. Za zany niandry an'izany hoe raha misy an'izany za to dia vonina, za tonga dia handeha, fa tsy nisy mihitsy moa izy hatramin'izao fa niandry an'izany foana ako. Fa eo amin'ilay hoe misy marary, efa nitantaraiko ity ho an'izay mpiaraka aminay rehefa zoma. Nisy taona ilay zanako kely io nianjera teo ambony seza dia folaka ny tanany. Dia rehefa folaka ny tanany dia tomany be izy. Tamin'izany izy mbola nono dia nomena nono izy, tsy nety nihinana satria tena narary ilay izy, tena narary be anazy. Dia tsy maintsy nitsenaina moa ilay zokiny andeha hianatra dia mitinina andeha naka anazy. Dia ilay zaza nitomany be tao, nampatoriana izy aloha. Dia mifoy izy avy eo dia nitomany be dia tsy hitako izay atao. Tena toa ahoana ity hoentinay ity. Kitihana kely izy to dia mitomany be izy. Fa manomboka raiky hoe eto amin'izay ilay mametra tanana ho izay hafa. Teo aho ohatran'ny tsy sa aloha za. Za tsy mahay an'izany. Za tsy sa an'izany. Dia ahoana raha tsy sitrany nefa vita va izay sy izy reriny eo, tsisy olona hitsaranao zany eo satria indraindray mantsika matahotra an'izany hoe misy tsipina eo dia eto tsy nety akory le fametrahan-tananareo hoe dokotera hoa nareo mantsy tsy mety mieritreritra dokotera io mihitsy nareo mpivavaka eo. Fa izay sy izy reriny tao an-trano mitomany be ilay zaza andramako kitihana kely ilay tanana avy eo mampitomany azy, fa tena ilay tanana nampitomany azy. Kitihana ilay tanana marary. Tena Jesosy ametra tanana ve za? Tsy sa zany. Tsy mahay an'izany. Mbola tsisy nampianatra an'izany zay. Mety ho lafa angambo zany fa tsy za. Fa tsisy azo natao fa nitomany be ilay zaza, tsy maintsy atao zany. Tsy maintsy atao zany. Dia nametrahako tanana izy. Teny anareo teo ny eo izy dia sitrana. Amen. Teo ny eo izy dia sitrana to dia tsy naninona intsony tany. Dia eritreretinareo hoe mitomany be izy eo eo ny eo izy to dia mangina. Tsisy olona nitantarainy an'izany satria tsy hitanay izay tenenina satria ohatrany tsy narary indray izy. Tsisy olona nareo rafozako reo ary tsy nitantarainy an'izany tamin'izany. Satria tsisy ninina ohatrany tsy nanina izy laloviko ohatr'izao ny tanany mba hoe maheno sa tsy maheno, tsy marary intsony. Fa tena gaga tamin'izay fa tamin'io fotoana io vao tena resy lahatra sy tonga saina hoe tena ho an'izay zanak'Andriamanitra rehetrarehetra nge dia ho antsika ilay teny hoe izao famantarana izao anaraka izay mino ametra tanana marary izy androaka demonia amin'ny anarako izy na hisotro zavatra
mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy izany ho antsika rehetra izany teny izany raha lasa ranabavy fa tsy ho an'olona manokana satria maninona misy fanahin'i Kristy ao anaty. Ny zavatra tiako tenenanao androany dia hoe misy etapy mila ioarantsika amin'izay amin'ny fiainana rehefa navoarain'i Kristy ianao fa tsy hijanona amin'ny toerana anankiray hoe teto ny nampianarina anay tsy misy afaka manao an'izao hony fa ny pastera ihany na ny ohatr'izao ihany ny afaka manao an'izao izay manana ny fanahin'i Kristy dia afaka manao zavatra rehetrarehetra izay nomena Andriamanitra anazy. Tena tia teny anao androany hoe ioary kely mihitsy amin'izay ilay zavatra mibahananao tsy hirosonao amin'ny Kristy fa efa nomena hery ianao. Izay nge tia teny ity e. Averiko hatrany hoe batao mifandriana ino ny bahana anazy ilay fandriana tsy ahafahany mandehandeha. Batao izy Jesosy dia endany ianao mandeha amin'izay. Izay ilay tenin'Andriamanitra izay tianao antsika rehetrarehetra izany. Hoy ianao hoe za tsy haiko mihitsy ilay hoe ina moa lany lohan'ny vavy na vehivavy manekeny vadinareo dia za tsy mahavita an'izany mihitsy amin'ny vadiko. Efa mena hery ianao. Efa mena fanahin'i Kristy ianao. Vitanao izany. Misy ampahan-javatra iarahanao amin'ny tompo hoe fiainam-bavaka dia mahazo hery fa misy zavatra mino fotsiny ianao dia miova. Tsy voatery foana izany hoe fiainam-bavaka foana ihany io vao afaka fa amin'ny fotoana ianao midesida manaiky hoe ino an'izay zavatra izay androany. Izany nge teo ny eo nanaiky hoe ametra tanana amin'izay androany dia to dia sitrana. Fa tsy ny andro fahazaranao amin'ny tompo hoe fiainam-bavaka mbola anao firy andro angambany tena tsy maintsy nentina dokotera ihany ilay zaza raha iandry an'izay. Fa teo ny eo izany tonga dia niny hoe marina amiko iny teny iny metrahako tanana ity zaza ity. To dia sitrana izy. Satria manino rehefa mino ianao dia mahefa ny zavatra rehetrarehetra. Ao ambony ao misy teny ilay alohan'io teny ilay nampidinina avy eny ambony tafo mantsy ity ilay marary ity. Dia hoy izy Jesosy taminazy hoe raha mino ianao dia sitrana sa ahoana moa hozy izy. Voavela ny helikao no ny finoanao izy izy. Satria manino mino be ty olona ity hoe i Jesosy afaka manasitrana anazy. Izany hoe manino ianao mila mino fa efa nisitran'i Jesosy dia efa nomenanao ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa navoarain'ny fitiavan'i Kristy tsika dia ny zavatra rehetrarehetra, ny zavatra tokony ataontsika amin'izay dia mino ny zavatra vitany sy mino ny zavatra nomeny atsika. Fa eo mantsy ny zavatra tsy haintsika indraindray tsika ao amin'ny Kristy fa everitsika hoe tsy mbola ao ny ana fa mbola mila elaela kely mihitsy aloha zaho amin'ny tompo fa raha konverty aho tamin'ny herintaona dia mbola tsy ao aminany ny karazana teny ohatra hoe tahaka izany ametra tanana amin'ny marary. Fa tonga dia efa ao ny ferahantsika amin'ny Kristy dia manomboka eo amin'ny navoarain'ny fitiavan'i Kristy dia mino amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Fa efa ao anatinao ny zavatra rehetrarehetra. Fa endrena ny toe-po araka an'Andriamanitra efa ao anatintsika izany satria maninona? Satria Jesosy velona ao anaty. Ny fianarana mino ny zavatra vitan'i Jesosy amin'izay ny fiainantsika io. Rehefa milaza izy hoe niara-nombohana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianareo. Misy amintsika nge konverty fa tsy mbola mahay mino an'izany zavatra. Nefa efa vita izany. Nefa efa ao amintsika izany. Efa vitan'i Jesosy izany, efa tanteraka fa misy mbola tsy mahavita mino fa ahoana mahatanteraka an'izany fa za mbola mila ezaky ny tenako ihany aho vao afaka ny voavonjy. Nefa izy efa voavonjy fa izy ny tsy mino an'ilay zavatra efa nomena anazy. Ny tena marobe mampisalasala ny olona hoe ho tsaraina ihany isika sa tsy ho tsaraina. Marobe mbola miteny hoe ho tsaraina. Fa raha konverty izy voavonjy foana izy. Fa izy fotsiny sisa mila mino dia izay ferahantsika amin'i Jesosy io mila inoantsika amin'izay ny zavatra efa nomeny Jesosy antsika hoe ao anatintsika daholo. Mianatra mino izay efa nomeny tompo antsika amin'izay isika amin'izao. Izay ny ferahantsika amin'ny tompo. Taloha tany amin'ny fanekena taloha rehefa tonga lalàna dia hoe ataovy izao, ataovy izao, ataovy izao. Fa rehefa ato amin'ny fanekena vaovao mino amin'izay. Mino fotsiny isika dia mahefa ny zavatra rehetrarehetra. Mino afa velona atao anatiko Jesosy. Afaka miova, afaka mipetraka eo amin'ny toerana vehivavy eo ambanin'ny fifehezan'ny lehilahy tanteraka na tsy eo amin'ny tompo ary izy fa ao anatin'izany nge misy ahafahanao mikasika amin'ny fo no tafody izy. Tsika mieritreritra foana hoe eto any am-piangonana io dia mivavaka fa mety fitondran-tena tsika nge. Ny ahafahan'io ho tafiova. Io izany hoe tsy manana hery amin'izany efa nomena antsika ny hery. Amen. Efa nomena antsika ny hery. Misy lehilahy sasany hoe za tsy mahavita amin'ity an'ity vadiko ity mihitsy. Fa izy tiako ihany izy tamin'ny voaloha fa manomboka makamokamana ny toetrany eo amin'ilay zavatra ohatran'izao sy ohatr'izao dia lasa ohatrany tsy vitako intsony ilay izy. Izy raha teo koa tsy dia manaiky anahy firy atao trano dia lasa kamo be raha lasa ranavavy.
efa nomena anao ny hery, efa nisitranona aloha ianao, efa tsy voam-paralizy intsony ianao, ka hoe tsy afa-metsy, tsy afa-manoatra fa manana hery ianao, fa ianao fotsiny mila midesida amin'izay ankehitriny hoe za andeha amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra hoe manana hery ary mahery noho ny amin'i Jesosy Kristy. Izay no lazaiko anao hoe misy hery tadiavina amin'ny alalana ohatrany hoe fiarahana amin'ny tompo, fiainam-bavaka, fa io koa afaka tonga ho azy io rehefa tapa-kevitra ianao ny ino. Izay olona nisitrahan'i Jesosy rehetrarehetra ngeny teny hoe mino ve ianao fa mahavita an'izany dia mino izy dia sitrana. Misy eo fotsiny ianao mino manaiky fotsiny ny sainao satria tsika koa efa nomena finoana nge efa haitsika amin'izay le mino satria efa napetraka ao anatintsika ilay tenin'Andriamanitra dia afaka mino fotsiny sika hoe ain'Andriamanitra io. Za tsy mahay mihetra fa mino a Jesosy fa mahavita an'izany ara-tarihan'ny fanahy dia afaka mihetra ianao natrehan'olona. Izay olona milazanao hoe ianao ny toetranao ohatr'izao. Ianao ohatr'izao dia indraindray ilay izy fantatsika tena za marina fa tsy afaka ao mihitsy ange za tsy haiko hoe atao ahoana eto am-bavaka azonay azontsika entina am-bavaka izay zavatra izay fa ianao koa mila tonga saina hoe manana hery ianao. Ary tsika rehetrarehetra tsara mifampitondram-bavaka faoka ianao ho tonga saina hoe ianao koa afaka mivavaka ao anao na mivavaka ao any hafa. Mitovy daholo tsika rehetrarehetra. Ilay fifampitondranam-bavaka rehefa milaza zany ianao hoe zaho eto am-bavaka, iny zany ohatrany hoe raisitsika amin'ny fotoana tena hoe teto tena tsy tafiala tena reraka tanteraka. Fa tsika indraindray zatra vao misy kely dia eto am-bavaka ohatrany hoe nareo ny tena mafy dia izay eo ihany fa nareo ny tena mafy dia ataovy. Fa fanahy iray ihany, fanahy iray ihany ny raisitsika sy ny nomenantsika ary Jesosy iray ihany. Izany androany tena hita ilaza aminao izay mibata anao taloha, ianao ny hibata azy androany. Ianao amin'izay no mibata azy ankehitriny, manana toetra ratsy ianao taloha, afaka resinao izany batao. Mibatainy le rahalahy ity, le olona ity ilay fandriana, dia afaka nandeha izy, dia le toy an'izy teo hoe ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra. Rehefa misy fiovana ianao dia talanjona ny olona mijery anao ary toa niova be izy. Niova be ity olona iray ity dia hitanao ankalaza an'Andriamanitra hozy izy ny olona. No ninona no ny fiovan'ilay olona anankiray. Za te hilaza aminao hoe mino fotsiny ianao ny zavatra vita an' Jesosy. Ianao te hisarika olona be dia be ao am' Jesosy io. Mety fitondran-tena fotsiny ilay izy dia izany hoe tsy vitako. Misy fanahin'i Kristy ao anatinao. Misy Jesosy velona ao anatinao afaka mitondra anao. Dia talanjona ny olona hoe tena niova be ny toetran-drahany. Izany ilay ao amin'i Kristy. Izany nge ny mahakasika ny olona. Tsy voatery hitory foana, tsy ary hitory teny foana. Izay raha pastera tsy voatery hitory teny amin'ny olona foana izahay hoe nenay izany dia tory teny foana izany rehefa misy olona tianay ao amin'ny tompo. Fa izay raha teo ihany koa mila mandany tenanay, manaiky ho tarihan'ny fanahy. Dia mety fitondran-tenanay ny akasika olona. Sarotra be. Satria tsy mahavita ilay teneniko anareo teo hoe ity tsy maintsy makany amin'ny fahaverezana ny toe-tsainy ity nofontsika ity. Fa Andriamanitra efa nisaina an'izany meloha hoe fanahy no ilain'ireo fa tsy ilay vatana ho amboarina tsy mety losa hoe ilay toe-tsaina amboarina. Satria tao amin'ny fahatsarana nge no nahatonga ny tao asahedena nisy fahotana. Rehefa reto ny mbola tsara dia tsy hain'ny zareo ilay fanahy. Fa tsika tena tian'Andriamanitra hizatra mihitsy, hiaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra io, hiankina tanteraka amin'ny fanahin'Andriamanitra io. Fa raha tonga dia reto fotsiny namboarin'Andriamanitra tsy hisy fanahy sady tsy voavonitsika ny tsy manaiky an'Andriamanitra izany io. Tsy hain'ity nofo ity akory izany manaiky an'Andriamanitra izany. Ary raha tonga amin'ny fahatsarana hoe mba lasa tsaratsara indray izany vatana izany. Sady tsy te hody isika no hanohatra an'Andriamanitra. Moa tsy fantatsika ve fa iza moa ilay devoly Satana ilay nanohatra an'Andriamanitra tany an-danitra? Lucifera. Moa ve tsy taminatiny hoe izy ny anjely tsara indrindra? Hitanareo rehefa mana zavatra tsara be isika dia manohatra amin'izay. Rehefa azon'ny Adama sy Eva ny toerana tsara indrindra dia manohatra an'Andriamanitra. Tenanao raha reto nofo reto ny karakarain'Andriamanitra ho tsara tsy voavonjy izany isika. Fa tsika mety amintsika ihany io mijanona eo atenatenany io ahafahantsika mihetra amin'Andriamanitra fa raha vao mena zavatra tsara ianao dia izy ianao hoe mety ity tsy ilaiko intsony Andriamanitra. Fanampin'izay izany tiako tenanao raha mandalo zavatra sarotra ianao. Noho izy ianao hoe tsy mety misy zavatra mangirana mihitsy atao anatin'ny fiainako, mety aminao io
ahafahanao manompon'Andriamanitra ireny zavatra ireny. Ary ianao ihany koa nge omena hery na ratsy foana ary ny eto ivelany, marary foana ianao hatramin'izao. Raha misy fanahy Kristy ao anatinao dia afaka niofaly ianao. Mino fotsiny ianao misaintsaina isan'andro hoe za dia voavela heloka, za dia ho any an-danitra, za dia andova amin'ny fiainana mandrakizay. Za izay tsy mendrika akory nefa nomena an'izany. Manjary misy fiainana ao anatinao. Raha lasa ranabavy, mino izay ihany toy ihany fiainantsika. Ataonao fiainam-bavaka, ataonao fikelezanaina mitady anazy mandeha amin'ny fotoam-bavaka, mientoroteny, mihira ny fihiran'Andriamanitra sy izay rehetrarehetra fahanao mifantoka ao aminy. Fa fanampon'izay ianao koa mila mino amin'izay ankehitriny. Fa afaka miala amin'ilay zavatra nangejanao hatramin'izay ianao. Afaka niala tamin'ilay fandriana nangejana azy ity olona ity, dia ianao raha teo ihany koa afaka miala. Inona ny tenin'olona aminao, inona ny fanaratsiana ataon'olona anao mahatonga anao tsy satsony. Iny sarikenatra be taloha, zany no fahafantaran'olona anahy. Rehefa nilaza hoe anao sortie de promotion zay ho pastera dia me daholo ny olona. Hoe CV pastera. Olona tsy samy atroko io fa tena nanaiky mihitsy ny tatanato ke zany mihitsy taloha fa tsy zany tsony azaho. Satria maninona mbola ao ty le menatra, mbola ao. Fa le fanahy Kristy amin'izay tia miresaka, mitondra anahy miresaka amintsika androany ity. Dia tonga dia manaiky ampiasao a Jesosy. Personnalité ako tsy mety miova fa ny fanahy Kristy mampiteny anahy dia hito aho eto hatramin'izao. Tsy miatrika, tsy samy atroko zany mihitsy hatramin'izay ny ainako. Taka izany koa nge na olona ataontsika ireo ohatrandry Mosesy. Fa rehefa manaiky ianao ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra, rehefa manaiky amin'izay ianao hoe tsy mahavita na inona na inona fa mila an'Andriamanitra, mila ny fanahy Kristy, dia afaka ny andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, andeha amin'izay niantsonanao amin'izay. Fa kosa batao ilay fandriana aloha. Izay zavatra mibahana rehetrarehetra ao aminao tsy ahafahanao miroso. Elao amin'izay ankehitriny fa mena hery ianao hiala eo amin'ilay izy amainina. Fa nomena hery ianao. Tsy haiko izay voarainao anatin'izany teny nampitondrain'ny Tompo. Izany androany. Ao tsika hitsangana dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.